miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo Matey Zoma ary nitsangana alahady ny Jesoan'ny baiboly. Izy indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Marobe ny fampianarana amin'izao fotoana izao izay miparitaka mandiso an'izany fahamarinana izany. Ary misy koa ny kristianina izay efa lasa mizongozona mihitsy ny finoany, lasa misalasalany amin'ny hoe sao dia mba tsy izy ary ty Jesosy Kristy izay ivavahako ty. Fa zany no tena te ampiorina ny finoanao hanazava ny marina aminao. Ny amin'ny hoe tena azo porofona ratsoratra masina mihitsy fa zomanina fatesany alahady ny nitsanganana ary tsy adala akory ny fiangonana miaina an'izany fampianarana izany nandritra ny taonjato maro ka tena mila mitandrina antsika. Ny voalohany aloha resantsika dia ny amin'ny hoe tena nitsangana tamin'ny andro alahady tokoa i Jesosy Kristy. Ny testamenta taloha ry havana, Levitikosy 7:20 dia efa manazava sahady ary milaza mihitsy mazava tsara ny amin'ny hoe alahady no andro hitsanganan'i Jesosy Kristy. Ahoana mahatonga amin'ny teny izany? Ao amin'ny Levitikosy 7:20 dia misy fety anankifito izay tanisainao fety ankalazain'ny Jiosy. Voalohany dia ny Paska amin'ny andro 14 ny volana Nisanina ny ankalazana azy. Nisanina io ilay calendrier juif. Dia ny faharoa dia ilay finanana mofo tsy misy masirasira andro 15 zany hoe ny apitson'ny Paska zany dia ilay finanana mofo tsy misy masirasira mandritra ny 7 andro. Dia ny fahatelo aorinan'izay koa ny voalombokatra, santatry ny voalombokatra. Izy io indray zany dia andro alahady izy io. Andro alahady izy io izay alahady manaraka ny sabata aorinan'ny Paska. Dia avao 10 andro aorinan'io ny Pentekosta, fety faefatra izay. Dia ny fahadimy ny fitsofana ny trompetra, ny fahaenina ny fanavotana, ny fahafito ny tabernakely. Ireo fety anankifito ireo dia Jesosy daholo ny fahataterahan'ireo. Tateraka tao amin'ny Jesosy Kristy daholo ireo ary ny anankitelo moa zany mbola ho tateraka ao aminy. Ny andrasantsika manaraka zany zao dia ilay fitsofana ny trompetra. Fa ny anankefatra zao efa tateraka daholo ny amin'ny hoe Paska, izy ny zanak'ondrin'ny Paska. Ny finanana mofo tsy misy masirasira, io ilay masirasira io ilay fahotana io, ny fanesorana ny fahotana ao amin'ny olona zany ilay hoe mihinana ny sakafo tsy misy masirasira. Dia io nefa ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana nanaisotra ny fahotantsika. Izy ny fahataterahan'io fety faharoa io koa. Ny fety fahatelo ny resahako teo dia ilay hoe santatry ny voalombokatra. Io no manondro mazava tsara fa alahady no nitsanganany. Satria io santatry ny voalombokatra io dia zany hoe rehefa tonga zany ilay alahady manaraka ny sabata aorinan'ny Paska dia maka amboarana saloim-bary eny tanimbary zany ny mpisorona dia hoentiny ao amin'ny tempoly dia aevaevany amin'ny andro alahady. Izay no nambarana azy io amin'ny andro alahady no ankalazana an'io fety ny voalombokatra io. Ambarana amin'ny 2:12 amin'ny 7:20 iny amin'ny hoe ary anevaeva ny amboara eo anatrehan'i Jehovah izy ankasitrahana anareo amin'ny ampitson'ny sabata no anevaevan'ny mpisorona azy. Zany hoe io fety fahatelo io dia antsoina hoe fety ny voalombokatra, santatry ny voalombokatra dia alahady no ankalazana an'io. Ny ampitson'ny sabata no ankalazana an'io. Tadiditsy tsara ravana fa rehefa nanambarana Jesosy Kristy i Paoly any amin'ny Korintianina voalohany dia nambarany tsara amin'ny hoe izy efa nitsangana tamin'ny maty Kristy izy santatry izay efa nodimandry. Izy ilay santatra, izy ilay voalombokatra izay ankalazaina amin'ny andro alahady. Raha ohatra ka misy miteny hoe sabotsy izy no nitsangana dia tsy tateraka tao aminy zany ilay mahavoalombokatra azy. Fa izy no santatra, izy no voalombokatra dia alahady no anevaevana an'io voalombokatra io. Ka dia izay mahatonga ny hoe alahady efa tany sady dia efa hoe nitondrona fa alahady. Tena presia Andriamanitra ary havana. Ary izay no nahatonga ny hoe 10 andro taorinan'io andro alahady io no latsaka ny fanahy masina satria izay koa ilay Pentekosta izay tateraka tao amin'ny Jesosy Kristy koa satria ny fanahany io latsaka tamin'ny Pentekosta io. Zany rehetrarehetra zany dia ahafahantsika milaza sahady aloha fa tena alahady ny nitsanganany. Faharoa dia izao, nisy ilay tantara any amin'ny testamenta vaovao tantaran'ireo ilay rola izay nandeha nakany Emaosy. Io testamenta vaovao aloha dia efa niteny tsara Jesosy Kristy any amin'ny Jaona 2:7 manao hoe raha vao izy ity tempoly ity fa amin'ny atelona dia atsangako indray. Nresaka an'izay izy tamin'ny olona dia tsy azon'ny olona izy hoe inona raha nitinytenenina amin'izany nefa ny tenany nitinytenenina amin'izany amin'ny hoe amin'ny atelona dia atsangako zany amin'ny andro fahatelo dia hitsangana izy. Zay zany nitinytenenina. Dia ny tantaran'io rola avy ho any andeha Emaosy io dia izao ao amin'ny Luka 4:20 no mitantara azy. Amin'ny dininy voalohany dia miresaka ny amin'ny hoe ary noho ny maraina tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro alahady zany io nresaka eo dia nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay efa namboariny. Nisy an'ireo vehivavy ireo zany nandeha tany amin'ny fasana tamin'io alahady maraina io. Dia mitoy ny tantara dia avao ireo vehivavy ireo
rehefa tsy nahitany fatin'i Jesosy dia lasa nandeha nakany amin'ny mpianatra dia nitantaran'izy tamin'ny mpianatra dia vokatry ny fandrenesan'ny mpianatra n'izy io dia nitsoka ny mpianatra satria natahotra hoe tena lasa misaviritaka be fa hoe tsy hitany faty nisy nangalatra ny faty nangalary ny mpianatra soatran'izany nandeha nitsaosy ny rehetrarehetra zany dia natahotra ny mpianatra sasany dia lasa nandeha nitsoka nandeha nakany Emosy dia reto roalahy reto dia eo amin'ny andinin'ny 7:10 dia ambarany eo manao hoe ary indreo nisy roalahy tamin'ireo nandeha amin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emosy. Io zany hoe tamin'izany andro zany tamin'le zoron-dresahana toy ihany zany le hoe andro voalohany amin'ny herinandro nambarany teny andininy voalohany tery dia mitoy ihany io dia rehefa nandeha teny an-dalana izy roalahy dia mafana be ny resaka dia nipoitra tamin'ny teny Jesosy Kristy nanao endrika olona tsotra zany dia nanontany fa inona ny resahanareo ahoana izany vaovao mahalaza be resahanareo zany dia miresaka izy ireo hoe nireo reny tsy mahafantatra ny zavatra mitranga amin'izao tanàna zao izy dia amin'ny andininy faraka amin'ny 20 dia izy manao hoe ny amin'ilay nadin'ny 20 dia ny amin'ilay nanolorany lohampisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy hanamilohany azy ho faty sy nanomboany azy teo amin'ny azo fijaliana nefa nantenainay fa izy no ilay hanavitra ny Israely ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay natongavan'izany no tondronindreo roalahy reo mihitsy zany hoe androany izy mantsy le aladiny teneniko teo androany no andro fahatelo io le andro fahatelo io le nitenen'i Jesosy hoe raha vao ty tempolo ty fa amin'ny andro fahatelo dia ho atsangako indray io le andro fahatelo io le nitondron'izy roalahy hoe androany le andro alahady zany le andro fahatelo ka raha misy miteny zao hoe nitsangana tamin'ny andro sabotsy izy dia tsy possible zany hoe andro fahatelo ny andro sabotsy fa ny alahady andro voalohany amin'ny herinandro io andro fahatelo zay resahana io koa zany dia mpilatsa sady amin'ny hoe alahady no nitsanganany fahatelo porofontsika an'izany koa dia izao le menaka izay saika ahosotra tamin'ny fatin'i Jesosy satria araka le Luka toko 4:20 teo ihany andininy voalohany dia nisy an'ireo vehivavy ireo zany nitondra menaka manitra izay naika ho ahosotra ny fatin'i Jesosy dia izy io raha ohatra ka nieritreretina hoe misy olona manko miteny hoe maty alarobia izy tsy possible zany hoe fa alarobia izy ve ny maty dia laka misy zoma sabotsy alahady efa andro faefatra vereo zany vao andeha ho any mifasana anosotra ny menaka io menaka io ane ohatrany hoe formule amin'izao andro any atsika zao amin'izao ankehitriny zao misy délai io fa tsy hoe zay tia nanosorana an'io nanosorana an'io jerevy tsara fa zany olona maty efatrandro zany dia i Lazarosy zao any amin'ny Jaona toko 4:10 andininy 7:30 dia nambarany Marta mihitsy satria Jesosy taminy hoe esoriny vato dia tsy nety Marta fozy Marta hoe anabaviny Marta zany anabaviny maty tamin'i Jesosy hoe tompoko maimbo izy fa efa efarana izay zany hoe fantatry reo vehivavy reo mihitsy ny amin'ny hoe rehefa efarana zany hoe efa efatrandro ny taopasana ny olona anankiray dia efa tsy possible atsony zany hoe amoahana fa maimbo tanteraka mihitsy ka raha misy olona miteny zany hoe alarobia izy maty dia tsy possible ho resaka hoe fanosorana menaka manitra io fa ny mahapossible an'io dia ny hoe zoma izy ny maty dia zoma hariva manko efa fanomanana sabata dia tsy afaka nakany pasana tsony indreo efa tongotra ny sabata dia ny andro zoma hariva sabotsy tontolo dia sabotsy hariva vao tapitra ny sabata dia tsy nakandro satria alina ny andro fa ny andro vao maraina ny alahady ireo nandeha tany anosotra ny menaka io satria misy délai koa na ny fanosorana ny menaka io fa nenteneko teo tsy hoe olona efa efatrandro vao andeha hosorana menaka zany rehetrarehetra zany aloha dia efa miteny amintsika fa tena nitsangana tamin'ny andro alahady i Jesosy Kristy ny zavatra faefatra ity manko zany zao ny tena resabe mihitsy hoe 3 andro sy 3 alina hoe nahafeno 3 andro sy 3 alina ve ilay zoma sy alahady tena mahafeno dravana tena mahafeno satria ny zavatra tsara fantatsika aloha zany dia zao ny andro ny fanisan'andro jiosy raha ohatra tsika ka miteny hoe zoma dia ny zoma azany jiosy zany manomboka lakamisy ariva natao hoe zoma raha ohatra zany teny hoe sabotsy ny sabata dia manomboka zoma hariva zany atao hoe sabotsy zany amin'zareo ny azy manko dia hoe anisy hariva nisy maraina andro voalohany zay zany hoe manomboka amin'ny enina hariva n'le apitso zany ny fanisan'andro ka raha teny zany tsika hoe zoma izy ny maty dia zoma io kotiana lakamisy ariva io lakamisy alina zoma ty zany ny alina dia ty zany ny andro lakamisy alina zoma maraina zoma alina sabotsy maraina sabotsy alina lahady maraina 3 andro sy 3 alina tena mahafeno 3 andro sy 3 alina io zay aloha ny voalohany profo ny zavatra faharoa indray dia izao le 3 andro sy 3 alina io rehefa jerevanao ny soratra masina any amin'ny satria manko ny nantany zany ireo olona reo hoe meo famantarana zay ary mahamesia anao izy hoe tsisy famantarana meko anareo izy afa-tsy tokana ihany any amin'ny Matthieu toko 4:20 andininy 7 izy miresaka an'izay hoe fa tahaka ny toeran'ny Jona
atelonandro sy aten'ololalina tao akibon'ny azan-drano lehibe dia toy izany no itoeran'ny zanak'olona atelonandro sy aten'ololalina ao anatin'ny tany zay le izy eo dia zany hoe zay zany no profo mahamesi azy ny amin'ny hoe telo andro sy telo alina ao anatin'ny tany izy dia eo amin'izay ny olona no miteny mana hoe tsy izy le jesosy anareo fa ny anareo zoma zany ko tio tsara fa raha to hoe tia zany ny alina dia tianany dia hoe zoma alina sabotsy maraina sabotsy alina lahady dia mba tsy posy tsy tanteraka la izy na atomboka zany ohatra hoe zoma atoandro a dia efa maty izy zany a dia zoma alina sabotsy atoandro a sabotsy alina lahady maraina dia aiza dia tsy ampy telo andro sy telo alina tsy izay mihitsy le izy tsy zay efa nazavaiko tolo le hoe ny alakamisy dia efa manomboka le andro voalohany ary zay no mahatonga ny hoe first day io hoe first day io efa jerevanao ny tantaran'io andro hoe first day io dia io hoe andro voalohany zay no mahatonga hoe first day io zany ny andro voalohany amin'ilay andro anankitelo zay no nahatonga ny hoe first day io manomboka alakamisy ny fanisana efa nazavaiko tamintsika teo fa ahoana ny mahatonga anay resaka ny hoe telo andro sy telo alina profaharoa tadio tsara avana fa rehefa mijerinao ny baiboly grika dia amin'io lay Matteo 4:20 andin'ny 5 dia misy ana hoe ao anatin'ny tany dia le hoe anatin'ny cardia izay ny teny amin'ny baiboly grika ary ny cardia ny tekan'izany dia hoe cœur fou jerevy tsara fa na ny baiboly amin'ny teny anglisy dia hoe in the heart of the earth zany hoe tena ao anatin'ny fon'ny tany zany le izy ny teny gasy moa zany tena dika ny mpandika azy tsotra fotsiny ao anatin'ny tany fa tsy hoe ao anatin'ny fon'ny tany izy tsy ny teny mihitsy ao anatin'ny fasana fa izy ny teny hoe ao anatin'ny fon'ny tany zany ao anatin'ny tany inona le hoe ohatrany hoe Jona zany ny voazon'le trondro be Jesosy Kristy zany voazon'ny tao anatin'ny telo andro sy telo alina zany dia nazomin'ny fahafatesana ka le fahafatesana io nanomboka alakamisy io dia efa nanomboka satria Jesosy Kristy any tamaseva zao ohatra rehefa ninana le voankazo voarary izy nanomboka teony izy dia efa maty fa tsy hoe efa 700 taona izy tsy hoe 700 taona izy vao tena maty fa nanomboka tamin'ny andro ninanana iny dia efa maty izy efa fahafatesam-panahy zay ka Jesosy Kristy dia voazo ny fahafatesana nandritra ny telo andro sy telo alina manomboka alakamisy rehefa nanomboka ny sotro ny kapoaka mangidin'ny fahotany zao tontolo zao izy ny alakamisy ariva tao Getsemane dia izy ny teny mihitsy manao hoe tony fofaty izy ny fanahiko midradradratra tony fofaty nanomboka teo izy ny efa nazomindreo niraisindreo ny tazomindreo jiolahy reo zany reo le mpampiazona anazy reo zany alakamisy alina zoma maraina zoma alina sabotsy maraina sabotsy alina lahady maraina feno tsara mihitsy ny telo andro sy telo alina resaka ara-panahy io fa tsy tonga dia resaka hoe zavatra be zany koa fa azoko tiana na ara-panahy io na matematika ninona azo porofona fa telo andro sy telo alina no fotoana na hafatesany nazoman'ny fahafatesana azy nanomboka tsy tam'le izy maty teo aminazy fijaliana mihitsy ny fahafatesana na nanomboka fa vao nanomboka ny sotro ny fahotantsika izy tao Getsemane dia nanomboka teo ny fahafatesana tapanahy tao anatiny ary zay fahafatesam-panahy zay nahatonga azy tombona azy fijaliana na nivavaka aza tsy neno azy tsony Andriamanitra zay zavatra fahaefatra fa zavatra fahadimy azy anisan'ny ngeza be koa dia misy manohatra foana ny amin'le hoe le alahady maraina ny tsanganany dia alahady mbola tsy niseho akory ny masoandro satria ny jiosy manko ny fanisan'andro jiosy dia hoe manomboka amin'ny enina ohatra zany hoe sabata dia manomboka zoma ariva maty masoandro dia amin'ny zoma ariva maty masoandro iny ka hatramin'ny sabotsy maraina miseho masoandro zay ny alina dia ny andro indray manomboka amin'ny miseho masoandro iny mandra-pamatin'ny masoandro amin'ny sabotsy iny zay indray ny andro dia osy izy ny olona hoe ka mbola tsy miposaka akory ny masoandro satria zay monko ny ambaran'ny Matteo 7:20 zao andiny voalohany hoe ary tamin'ny alin'ny sabata raha vao mazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy izany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray dia io zany hoe mbola tsy nazava akory ny andro nefa zany reo nakany fasana dia ohatrany hoe efa nitsangana sady Jesosy nefa mbola tsy nazava akory ny andro donc tsy azoko tiana ho andro anankiray zany ny alahady satria mbola tsy tonga tam'le amin'ny enina satria amin'ny enina ariva sy amin'ny enina maraina amin'ny enina manakatra amin'ny enina ariva andro sy ny alina za tena miteny amintsika fa tena diso be zany fomba fijery zany jerevy tsara revana fa eo amin'le hoe ary tamin'ny alin'ny sabata ozy izy raha vao mazava ratsy ny andro voalohany andro dia avy le avy io ny dikan'io avy io dia hoe erkomai zay izy amin'ny teny grika ary ny dikan'izany erkomai zany dia hoe avy na hoe mandeha nandeha za zany zao raha miteny hoe avy na hoe nandeha niainga zany ry zareo nandeha zany izy mbola vao mangiran-dratsy ny andro tsy hoe tonga teo amin'ny fasan'ireo tamin'le vao mangiran-antsy fa nandeha zany hoe niala ohatra zany zao miteny hoe niala teto ampita tafika vao mangiran-dratsy ny andro tsy midikako zany hoe tonga tany anala kely tamin'ny vao mangiran-dratsy fa niala niainga nandeha
ka tsy marina mihitsiny zany fa rehefa anjerevo tsara ny ambaran'ny marika azy marika toko 5:10 amin'ny hoe ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohany amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro zany hoe efa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo zay zany reo a dia nakany amin'ny fasana zany reo dikan'izay zany dia ny hoe efa azoko tiana tsara mihitsy ny alahady satria efa niposaka ny masoandro a reo zany a nandeha ho any fasana dia tonga tany reo zany mazava ho azy fa efa mitsangana koa zany ny tompo efa ankotiana tsara mihitsy rehefa na ny alahady ary manamafy zany koa ny malioka lioka koa dia nidresaka ny amin'ny lioka toko 7:20 voalohany fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy mitondra zava-manitra izay efa namboariny efa maraina ozy izy tsy niteny intsony izy ala fa efa maraina zany hoe efa kotiana ho maraina zany a io lay alahady io a dia efa kotiana ho andro anankiray koa izy io a amin'ilay hoe 3 andro sy 3 alina teo dia izany daholo a lay izy jaona toko 20 zao andiny voalohany koa dia misy resaka hoe ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha io zao mitovy amin'ilay teneniko teo hoe amin'ny teny grika dia hoe erkomai koa ny ampiasainy olo hoe avy dia nandeha maraina koa mbola maizimaizy nakany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaisotra tamin'ny fasana nandeha tsy hoe tamin'io fotoana izy tonga tany fasana fa nandeha nakany amin'ny fasana reo dia rehefa tonga tany zany reo dia nahita ilay vato voaisotra ka mila mandinika tsara tsika fa tsy mitombona izany rehetrarehetra zany ny amin'ny filazan'ny olona hoe tsy mbola miposaka kory ny masoandro tsy azoko tiana ho andro anankiray ny alahady tena mikonty satria efa miposaka ny masoandro ny anambaran'ny marika azy ary raha olona mandinika teolojia dia malala tsara fa ny bokin'ny Matthieu, Marc, Luc dia filazany tsara mitovy fomba fijery zay masinoptika azy dia rehefa tena mandinika ny mpandinika rehetra dia milaza fa marika nanoratra voalohany dia Luc sy Matthieu dia nangala tahaka tamin'ny marika dikan'izay zany ny soratra soratan'ny marika no azo antoka indrindra raha ohatra ka hijeritsika ampita hoe aiza no ny antoan'ilay izy dia marika nazava tsara toy amin'ny hoe efa miposaka ny masoandro zavatra faharoa zay ho resatika hoe zoma tena zoma mihitsy a no fotoana zay nahafatesan'i Jesosy Kristy voalohany dravana dia zao a misy an'ilay resaka hoe tongotra ny tapahana amin'ny io le hoe nahafatesan'i Jesosy io dia inona ny zavatra satria nahoana nanka mitapahana ilay tongotra ozy izy eo amin'ny jaona toko 7:13 manao hoe ary satria andro fiomanana ny andro fiomanana zany amin'ny Jiosy dia zoma fiomanana amin'ny sabata satria sabata manko tsy mahazo manao ny ninona mihitsy dia zoma zany tsy maintsy miomana hoe andro sakafo manakaiky sinagoga mandamy mandrehetrehitra fa rehefa zoma tsisy azo atao mihitsy a amin'ny andro sabata amin'ny alatsiny amin'ny andro sabata tsisy azo atao mihitsy dia zao ary satria ozy izy andro fiomanana ny andro a dia nangataka tamin'ny pilatony Jiosy mba ho tapahana ny ranjon'ireo ary esorina ny faty mba tsy ho tratry ny andro sabata eo amin'ny azo fijaliana satria andro lehibe izany sabata izany dikan'izany dia hoe satria zany a zoma ariva ho any teneniko teo manomboka ny sabata maty masoandro dia nefa Jesosy Kristy a zoma ariva tamin'ny telo vao mbola eo ambony azo fijaliana foana izy teo izy vao maty dia ny olona zany nangataka tamin'ny pilato hoe raha mba mety a satria rehefa tonga ny sabata tsy azoko etikitiana mihitsy zany faty zany amin'ny andro sabata dia tsy maintsy jerevana fotsiny eo zany le faty dia hoe aleo raha mety dia tapahana ny ranjon'ireo reo zany hoe akselerena zany ny fahafatesany a dia amin'izay fotoan'izay azo ampidinina alevina amin'izay zany a fa tsy entrasana sabata zany dia nanaiky pilato dia rehefa lasa tokoa ireo olona reo dia nitapahana ny ranjon'ilay jiolahy anankiray nitapahana ny ranjon'ilay jiolahy anankiray ao amin'ny jaona misy an'izany tantara zany jaona toko 7:10 fa rehefa tonga teo amin'ny Jesosy izy a dia nijerevana dia ho tapahana ny ranjony dia kinanjo hoe efa maty izy zany dia zay natao hoe averifio kely ary dia nitsondronona tamin'ny lefona lany vony a na ahafahana nijery hoe efa maty tokoa izy dia misy rano sy rano voaka teo dia hoe efa maty izy a aza tapahana tsony tonga fa ampidiny fotsiny dia izay no nahatonga an'ilay izy andro zoma io andro fiomanana io zay no nahatonga ny resaka hoe tapahana tongotra io ka raha larobia zany izy inona ny anapahana tongotry ny olona amin'ny andro alarobia misy mitema koa ilay sabata hoe sabata spécial hoe sabata tsy ilay sabata ordinaire resaka sabotsy io fa sabata spécial tsy marina zany dravana jerevy daholo a ny anambaran'ny filazantsara hafa azy fa za tonga dia miazona ny jaona fotsiny tsika fa ohatra zany zao a ny ambaran'ny Matthieu toko 7:20 andin'ny 2:20 ary noho ny ampitson'ny andro fiomanana ozy izy dia nivorona keo amin'ny pilato ny loham-pisorona sy ny farisy eo ny ampitson'ny andro fiomanana zany hoe ny ampitson'ilay zoma zany a sabotsy zany io a dia nakany amin'ny pilato ny farisy eo sy ny loham-pisorona ny teniny amin'ny hoe aleo embesana ny fasana fa sao dia mitsanganao io faharoa sabata koa marika toko 10:20 andin'ny 2:20 toy izy manao hoe ary noho ny ariva satria andro fiomanana ny andro dia andro alohan'ny sabata tsy niresaka mihitsy ny marika hoe sabata spécial na inona fa dia hoe andro alohan'ny sabata fotsiny ozy izy a io andro io
dia ohatr'izay koa lioka ary andro fiomanana zany andro zany ka efa atombotra ny sabata zany hoe le andro nafatesan'i Jesosy daholo ndresahana amin'izany dia andro fiomanana zany hoe zoma fiomanana mialohan'ny sabata le izy zany rehetrarehetra zany no ahafahana manam-pirofo amintsika ravana fa tena nitsangana tamin'ny andro maty tamin'ny andro zoma tokoa ity Jesosy Kristy izay topotsika ity ny zava-dehibe indrindra hoe fa dia izao ny tena zava-dehibe amintsika dia hoe maty noho ny fahotantsika teo ambony fijaliana Jesosy Kristy ny finoantsika tsy mifototra amin'ny andro fa mifototra amin'ny fahafatesany hoe maty hoan'ny fahotantsika teo ambony fijaliana izy ary andro fahatelo dia nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia izay le mahatonga azy ho lasa santatra ho volombokatra izay nasandratra Andriamanitra na evaeva nasehony amin'ny hoe ity no santatra ny amin'izay rehetrarehetra efa nodimandry dia Jesosy Kristy zany ka raha misy olona mampianatra anao zavatra hafa akoatran'izany dia tena miteny aminao fa tsy Jesosy Kristy any Baiboly no toriny ary tena raha ohatra ka hoe diso zany dia diso daholo zany ny fifoazam-panahy rehetrarehetra eto Madagasikara diso daholo zany fivavahana rehetrarehetra amin'izay fa dia izany fivavahana vaovao zany no marina ka zany tena te-hampahirentsika androany hoe tsy adala ny fiangonana tsy adala ny fiangonana taonjato maro zay nanapirofony amin'izany hoe izany ny fampianarana izay ampianarana ny olona zomany nafatesan'ny tompo ary alahady no nitsanganany mila mifototra ny amin'izany tsika ary aza miaino ny ty karazam-pampianarana rehetrarehetra ty koa fa raha mbola tsy mijoro tsara anao mbola tsy tena miorina dia izay ny hafaranao miozongozona ny fononao tratra ny virus ianao ka dia mirarotsy antsika rehetra samy tain'Andriamanitra amen